Ampivalino iarabananao a zay manaraka izao fandarana izao ary ankasitrana fandaminanao ny fandaram-potoananao ka ataonao zava-dehibe ny fanarana ty fandarana ity tona soanao any izao fandarana izao manasanao anondrika anyloanao fa hivavaka isika. Vavaka isika ranay zay ny an-danitro. Ianao la iraina ny lanitra sy ny tany tombotombo mpanjaka ny mpanjaka amin'ny rehetra atolotray ho anao reny dera sy ny lazara voninahitra mandrakizay ny tsy fahafezana fisaina ka mahatonga nay notonatra ianao ka tany nafona aminao zany ankehitriny misotranao Jesosy noho ny famindramponao sy noho ny fitiavanao ka mbola afaka miantso ny anaranao fahazavan-tsaina avy aminay no nazava-pisainay fa ny mahafantatra ny sitraponao ao anatin'izao fandarina izao ka hitondra fanavaozana ho amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izany tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ny fahalemem-panahy ny fahononam-pondray no jerentsika androany izay vokatry ny fanahy amin'ny alalan'ny fanehoana fitiavana izany ary io moa hitantsika mandrakariva araka ny resany eto foana Galatiana 5:7-20 sy ny 2:20. Ty ndray zany misy voankazo anankiray izay aty amintsika moa zany apalibe no ilazana azy fa any amin'zareo any ivelany any zany any Thaïlande indrindra dia durian no iantsona azy. Izy zany de any Thaïlande de tena azo lazaina hoe mpanjaka ny voankazo ity durian ity, tena mpanjaka ny voankazo. Izy io zany dia anisan'ny tena voankazo iray tena tsara fofona indrindra ary manana tsiro izay tena tsara izy io. Ho an'ny sasany zany ny tsiron'ny durian de toy ny fifangaroana eo anelanelan'ny atody ny potipotehana sy ny flan izay anaovantsika tsindrin-sakafo moa zany reny. Matetika de lehibe izy io ary misy hodiny ivelany izay matevina sy mafy. Ny ao anatiny de misy nofony toy ireny crème pâtissière ireny izay misy fofony sy voany lehibe. Voankazo tena be mpankafy manerana ny faritra Azia Atsimo atsinanana izy. Ny voankazo durian dia tsy maniry afa-tsy amin'ny tany mafana. Raha sena milatsaka ambanin'ny 12°C zany ny hafanana ny maripana dia mijanona tsy mitombo izy. Ny ankamaroan'ny olona zany de laza fa ratsy fofona fa tsara tsiro izy ity. Somary mahery fofona raha ny ety amintsika aloha de somary mahery fofona izy. Ity fofona ratsy nampalaza azy ity dia tsy nanakana ny olona maro ankafy ny tsirony izay tsara everina zany fa ho sakafo matsiro zany izy io. Androany indray zany zao ny voankazo ara-panahy izay resahantsika de ny fahalemem-panahy sy ny fahononam-po. Ny fahalemem-panahy sy ny fahononam-po izany izay Galatiana 5:20-20 zany de manamafy an'izay fahalemem-panahy sy fahononam-po izany. Ny fahalemem-panahy zany dia toetra manokana izay tafiditra ho isan'ireo toetra tsara hafa atosiky ny fitiavan'Andriamanitra. Ao amin'ny episitiny Saint Paul zany ho an'ny fiangonana Efesosy de hoe amin'ny fanetetena rehetra sy ny fahalemem-panahy rehetra amin'ny faharipo mandefitra amin'ny fitiavana. Zay zany ambaran'ny Efesiana 4:2. Tao amin'ny jiosy sy ny jentilisa zay manana hevitra sy fomba amam-panao izay mifanohitra no nizaran'i Paoly tamin'ireo Efesiana fa ny firaisampo ao amin'ny fiangonany dia tsy ho tanteraka raha tsy noho ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary zay mihitsy mantsy amin'ny lafiny rehetra amam-panota de izao raha tsy eo mihitsy zany ny fanatrehan'Andriamanitra de zava-pony zany. Amin'ny ankapobeny ny mpino dia tsy maintsy eniky ny fanan'Andriamanitra mba hahafahany maneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vokatry ny fahalemem-panahy ankoatra ireo maro hafa isan'izany ny fahononam-po izay ao anatin'ny tanteraka zany zay. Mitovy amin'ny fiangonana Efesiana ny ankonana tsirairay avy
na dia samy avy amin'ny foky iray ihany aza ny mpivady dia misy tsy fitoviana hevitra sy fomba mampanao azy izany. Ary mazava be zany satria ny mpivady anie dia fitaizana roa samihafa no atambatra hoe zay moa tonga ny hoe tsy maintsy mandalo krizy ao anatin'ny 10 taona voalohany mpivady, ary rehefa afaka 10 taona dia manomboka mehazo sy mifampazaka amin'izay ary mitovy. Io zany tsy hoe afaka le olana fa fafahana miaina ao anatin'ilay olana zany nefa hay. Ary zay zavatra zay dia zava-dehibe. Matetika zany mifanimpaka ny dingan'ny fiatrena ny fiainana andavanandro sy ny fiainana ara-panahy. Na izany aza, raha toa ka feno ny fanan'Andriamanitra isika dia afaka hitondra tena amin'ny fahalemem-panahy ihany koa eo anivon'ny fianakaviantsika, fa tsy hisafoaka amin'ny fahatezerana sy ny fihebeboana. Ary zay mihitsy mantsy le fitaka ataon'ny devoly amin'ny fomba fiteny, ny fahatezerana sy ny zavatra maro samihafa. Fa rehefa tafaray amin'ny Kristy isika, rehefa ao ilay fanahin'i Kristy, dia isy zavatra iovaina hatrehan'izay. Noho izany, ny fahononam-po zany dia manazava fa ny olona anankiray izay miaina an'izay dia miaina tahaka ny ainan'i Jesosy. Ny olona izay manana zany ny io vokatry ny fanahy dia ny fahononam-po io dia io zany dia azo lazaina fa mipetraka ao amin'ny faribolana izay azo fehezana. Ny olona manja zao sarotra no feny olona, sarotra tena sarotra. Fa ny olona izay manana fihononam-po dia azo fehezana, tsy hoe fehinina akory fa misy rindran-damina sy ny fandamina ny zavatra izay apetraka dia ho tsotsotra aminy ny anaraka an'izany rehetra izany. Io zany dia karazana olona izay mahatsapa-tena, mahatakatra fa ny olona tokana azo fehezana dia ny tena ny andry. Ary zay indrindra, ianao ihany ny azonao fehezana fa aza miezaka hifehy ny hafa. Ary zay mantsy ny fitaka ataon'ity tontolo ity, miezaka hifehy ny hafa. Ianao ara tsy voafehinao ka ahoana moa ny ahafahanao hifehy ny hafa? Fa ianao zany rehefa manana an'izay fahononam-po zay dia afaka mifehy ny tenanao, dia mora ny miaraka monina ho amin'izany. Zao nge sarotra ilay fiarahamonina, mahay miara-monina tena sarotra zany ankehitriny. Ao amin'ny fianakaviana dia zao mazana no mifantoka amin'ny fihezana ifehy izay ataon'ny hafa isika. Mety hoe araka ny fomba fehifitsika, fa izao fa tsy mifantoka amin'ny fifehezana ny valiteny ataontsika noho izay ataon'ny hafa. Io zany io lafin'ny fifandraisana io milana. Tsika zany miezaka ny ifehy izay ataon'ny hafa fa tsy ny ataoko. Za zany zao ny feheziko ny tentenen'olona fa ny teniteneniko tsy feheziko, ary io niteraka olam-pifandraisana io. Ary raha vao zay no mitranga dia zay mampatonga ny hoe tsy mifanaraka intsony ny mpivady. Satria vao miteny iray dia hafa ny ataony iray. Ary mahataka-javatra amin'izao manahirana, satria efa kejain'ilay hoe filana dia filana no mibaiko dia te hifehy ny hafa. Ny tenanao ihany ny azonao fehezana fa ny hafa tsy afaka atao. Fa eo ilay fandrindrana, fahaiza-mandamina sy mandrindra ny toe-javatra. Zavatra fantatsika miorina amin'ireo tantara ao amin'ny Baiboly, ary ireo ihany koa sy ireo voka-piaroana maro samihafa amin'ny fahaizan'ireo manam-pahaizana amin'ny fikarohana ny fiainan'ny olona eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Dia izao rehefa mifantoka amin'ny izay heveriko atao sy amin'izay ho avaliko sy amin'izay heveriko fandrindrana, dia amin'izay fotoan'izay dia hisy ny fifandaminana eo amin'ny fahamana ireo krizy ara-tsosialy, krizy ara-pifandraisana, krizy amin'ny tsy fitovik-hevitra izany. Ka eto zany ity fifampiresahana ity mila hay ny miatrika an'izy io, ao ny tena olana izay tsy fahaiza miresaka sy fahantakaran-javatra. Zao mantsy
raha miresaka mivady koa zany zao de ny eo an-tsaiko de na de miteny ary izy de efa misy hevitra mibahana ao amiko ao de na de marina le zavatra resahany de ny zavatra hafa no avaliko de raha vao zay no mitranga de zay mahatonga ny olona mivady tsy tafavoaka ray aman-dreny sy ny zanaka ohatr'izay hoe ahoana ka raha vao mitranga reny toe-javatra reny zay mahatonga hoe mila miverina fandinihana baiboly mila mandinika ny soratra masina satria ao no mampitovy hevitra ao no mampitovy ny fomba fijery satria ny baiboly anie de ambarany mihitsy hoe mahasokoa ho fandresen-dahatra ho fanetsiana zay diso ho fitaizana amin'ny marina rehetra betsaka ny boky miresaka fitaizana efa andresana teto moa zay fa miezaka anatratra ny vokatra fa lay anto mahatonga ny vokatra ary zay mahatonga antsika hoe ny anton-javatra aloha fa tsy ny voka-javatra fa lasa hiezaka aneo lay hoe zao ny voka-javatra fa tsy voaova ary zay mahatonga ny tena kristiana mazy de tonga ny fivampo-marina nazo an'lay fova avao ka mila mitandrina tsara zany sika fa asan'ny fanahy avokoa izany rehetra izany ny vokatry ny fahafenon'ny fanandriamanitra dia mahatonga ny olona aiaina ary iaina amina fiadanana sy fifaliana eo amin'ny fifandraisana raha vao tena miaina ny vokatra fanandriamanitra zany de ny fifandraisana tsisy olana ilamina sy irindra ary zay mihitsy ny tena tediavana sy takina ho famaritana ny tokantrano zay mampiasa ny vokatry ny fahalemem-panahy sy ny fahononam-po dia izao indray ny fanambarana ny mpanoratra kristiana anankiray de zao ny voalazana ny tokantrano tsirairay avy dia tokony ho toerana anjakan'ny fitiavana toerana onenan'ny anjelin'Andriamanitra izay miasa amin'ny fitaomana malefaka sy mifeny fony ray aman-dreny sy ny zanaka hitantsika eto zany fa ao atokantrano ny miainga ny zavatra rehetra ny fitaizana ny faneom-pitiavana sy ny fanavaony zavatra sa fa io moa no tonga hoe potehany devoly le izy de potehany voalohany indrindra de mivady tsy mifankaty ary ny zava-doza moa de mefara ny fisarahana ke raha vao ny ray aman-dreny no misaraka de efa potika koa ny fiainany zanaka de mazava ho azy zany fa rehefa potika ara-petse-po ny taranaka reo koa hanoro tokantrano rehefa aveo de efa manoro tokantrano am'izay fahampotehany zay fiveran'ny disony amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny fifandraisan'ny mpivady de efa diso ny famakiny azy amin'ny fifandraisan'ny mpivady io dia tsy misy ny firindrana ary tsy ho tonga am'izay fahalemem-panahy sy famoram-panahy zay noho izany anton'izany de zao ny vavaka no tena mila ifantohany tsiraray aho aza mifantoka eto amin'ity tontolo ity efa tontolo rasy ty tontolo ity aza mifantoka am'izay vahaolana omeny ty tontolo ity ho an'ny mpivady zany zao de misy fanambarana atao amin'ny pastora rehefa vita ny fanamasina ny fanambadiana de manambara izy fa zay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho saranombelona fa ny olombelona indray zao afaka manao divory sakina mony dikan'izany ary misy miteny za tsy mahazaka an'izany fa de raha za eo amin'ny toeranao de alako mihitsy misaraka ary raha tsika zany de zay le mifampitohy le zavatra nyresahana teto ka eo zany ny fitaka atao amin'ny fiarahamonina tena zava-doza raha toka tsy miankina tanteraka eo amin'ny Kristy fa ny devoly moa zany de miezaka hamotika an'izany hamotika ny tokantrano hamotika ny fitaizana fifandraisan'ny mpivady ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba hahatonga azy amiravira ary zay moa ny tanora moa efa voaviravira mihitsy am'ireo toe-javatra iainana sy misy am'izao fotoana zao ary faniratsirana ray aman-dreny moa de tena zava-doza mihitsy any tsy fankatoava nefa de manambara ny soratra masina fa ianareo zanaka maneke ny ray aman-drenynareo aoka zany ny tanora anaiky ny ninona toe-javatra atao ny ray aman-dreny ankatao ny fanahy masina ny avana hoe inona ny tokony atao mba hankatoavana an'reto ray aman-dreny marina fa eo ny tsy vidikevitra ireo ny toe-javatra mety manahirana fa rehefa ny fanah'Andriamanitra no mitarika de zao tsisy zavatra saribana izany tsy misy olana izay antso voavaha izany ny fitiavana zany de miseho amin'ny fifaliana
fiadanana faharipo famirampanahy fanaovantsoa fahamarinana fahalemem-panazy fahononam-po eo amin'ny fifandraisantsika samy isika manam-piavin' Jesosy. Noho izany raisy ny vokatry ny fahalemem-panahy sy ny fahononam-po. Fahalemem-panahy sy ny fahononam-po mila mianatra ao am' Jesosy. Jesosy dia manambara mihitsy, mianara amiko fa sady malemy fanahy no tsy miavonam-po. Ary io fahononam-po io izay omeny Jesosy, izy rerian'ny afaka ameany io. Fa raha ty tontolo ty de zao ataony may mahafinaritra, manintona, ary zay le manintona misarika, ataony tsy tonga saina amin'ny zavatra tsy izy rehetra amin'izay fitaka ataon'ity tontolo ity. Aoka ampitodika ny fomba fijery tanteraka ao am' Jesosy. Ary indrindraindrindra angataka amin'ny manokana ny amin'ny ananana hery mba ahatonga anao mpandresy. Ny ahatonga an'izay de zao mila miaraka am' Jesosy isan'andro vaky mba andehanantsika miaraka amin'ny fanahy. De ny mpivady, ndray aman-dreny sy ny zanaka, ny fianakaviantsika, satria ny fiafaran'ity tontolo ity de ny fiavian' Jesosy, ny kristiana rehetra de mino an'izay ho avy Jesosy. Kanefa zao mila voova ny toetra satria izay tsy masina tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Ka miedeny zao de mila mifandray am' Kristy, lay fanahy de ny fanahy an' Kristy zay hitoetra, tsy atonga ho any amin'ny tsy fankatoavana fa mba andeha am'izay fankatoavana zay kosa. Mila herin'ny vavaka zany. Ary zay mahatonga antsika manona tonom-bavaka mandrakariva, ka reto ndray zany tonom-bavaka zay afaka tononona amin'ny fotoana rehetra. Ray malala any an-danitro, maro-po sady mora fanahy aminay tokoa ianao. Ampianaro izahay anio mba anana fahalemem-panahy sy fahononam-po amin'ny toe-javatra rehetra mitranga amin'ireo fifandraisana rehetra atrehanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zava-dehibe ny tonom-bavaka. Zava-dehibe ny vavaka izay atao. Ka aoka ifandray mandrakariva am' Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka. Tonga amin'ny fotoana indray tsika zany amin'ny alalan'ny reto fanontaniana izay anaovan'ny fianakaviana fampiarana avy hatrany amin'ny alalan'ny fahamaliana ireo fanontaniana ireo. De aoka mba ahaya ifanakalo hevitra ampitiavana ampaitoniana amin'ny alalan'reto fanontaniana izay apetraka ireto. Ny iveriko ho fahalemem-panahy dia io zany samy miresaka satria ndraindray mety misy tsy mitovy eo amin'ny fahatakaran-javatra de tena mila resahana. Ny fahalemem-panahy de vokatry ny fanahy satria nalemy fanahy i Jesosy rehefa inona zany nasehon' Jesosy. Ireo olona hafa ao am' baiboly izay nalemy fanahy dia mba mitany sahy ianao zany an'ireo karazan'olona ireo de inona nataony. Tena sarotra amiko ny malemy fanahy rehefa io koa tonga de resao satria manampy amin'ny fifandraisana eo amin'ny karazan'olona samy hafa, ny fahalalana, ny fahatsapan'ny hafa amin'ny toe-javatra sarotra amin'ny fanehoana fahalemem-panahy. Ireo zavatra nanampy aho malemy fanahy dia ireo fotoana izay nanandramako ny hoe malemy fanahy tamin'ity herinandro ity dia de rehefa hoe nanahoana. Afaka mifanampy isika mba ho malemy fanahy amin'ny alalan'ny de mila mivavaka ianao zany misaotra an'Andriamanitra amin'ny fanampiana anay ho malemy fanahy amin'ity herinandro ity. Eo ihany koa zany ny fanatanterahana an'ireo toe-javatra maro samihafa izay ampirindra sy andamina ny ankonana. Eo ihany koa ny fahaizana mifehtena. Zany hoe ny fifehezantena zany de anisany hoe vokatry ny fanahy ihany koa zany zay. Ary eo ihany koa hoe nanahoana ny fanehoan'i Jesosy an'izany fifehezantena izany. Ireo olona hafa ao am-baiboly izay naneho ny
ny mifetena rehefa amin'ny manahoana amin'ny fomba ahoana ilaina ihany koa zany ny resanao tena ary miresa mihitsy eo anivon'ny ankonana ireo zavatra nanampy ifetena ny fotoana iray ny fezako tena tamin'ity herinandro ity afaka mifanampy isika ifetena bebe kokoa amin'ny alalan'ny de mila resahana mazava tsara zay ary mangatava afaka manao hoe misaotra anao Andriamanitro amin'ny fanampinanay ifetena amin'ity herinandro ity zava-dehibe zany zay zava-dehibe ny fifehezantena zava-dehibe ny zavatra zay niresahantsika teo mba hitarika atsika ho amin'ny tena fiainana miaina ny vokatry ny fitiavana de nisy zavatra maromaro izay tena nidirantsika tamin'ny antsipiriany ka lay tena pratikan'ilay izy mihitsy zany no nyresantsika tao anatin'izay herinandro zay niarahantsika izay ka ny fanirina lalina de zao mba hanao fampiarana ianao ary zay fampiarana izay de tena hitondra vokatra satria io vokatry ny fitiavana io de zao misy zavatra mila ampiarana ary nisy zavatra talidalina maro zay niresana teo ka ampiarana fa ahita vokatra ianao ahita fiadanana faharipo fahalemem-panahy ary indrindraindrindra anana fiadanany tokantrano misy anao tsirairay afaka andeha anasanao hivavaka isika vavaka isika misaotra anao Jesosy malala satria afaka niaraka taminay anao nalitra ty fotoana izay nanatanterana zao famelabelarana izao tao anatin'ny loha hevitra hoe miaina ny vokatry ny fanahy sarotra izany Jesosy kanefa kosa ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanainao masina aza amin'ny sainana fanamboatra ny sitraponao ka hitondra fanavozana indrindra tsapana fiadanana keto de mitondra mbavaka an'ireo tokantrano zay manana olana jereo fomba manokana izy ireny Jesosy io aoka ianao mahandreny olona le mba sy ny voninahitra ao ka tsapany tokantrano tsirairay fiadanana zany fiadanana zany no tononona ho an'ny ankonana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Mifarana ny fandarantsika mametraka ny mandram-piaona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana izao mandram-piaona